Expert en nutrition pédiatrique, le laboratoire France Lait fabrique des laits infantiles et des céréales pour bébés depuis plus de 60 ans. France Lait Croissance apporte 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. France Lait accompagne les étapes clés de la croissance et de l'éveil de votre enfant. France Lait, parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France. France Lait Croissance apporte 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. France Lait vous présente Tiako Zanako. Parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France. Miarahaba-tsika rehetra indray ary tonga soa ato anatin'ny fandarana Tiako Zanako izay miompana bebe kokoa amin'ny firesahana ny tontolon-dreny sy ny zaza. Ao anatin'izany ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny fikarakarana ray amantolo mahakasika ny fiainam-pianakavianao dia ato anatin'ny fandarana Tiako Zanako daholo no ahitanao an'izany rehetra izany. Ho an'ity an'io ity dia ny safidy ny loha-hevitra tsika mahakasika ny fanabeazana ato anatin'ny info conseil. Ny fanabeazana io mantsiny dia isika ray aman-dreny no tompona andraikitra voalohany amin'izay fanabeazana ny zanantsika izany. Izany hoe eo izany no ahatsara na ahafantarantsika hoe ahatsara na ratsy no avin'ny zanantsika. Ato anatin'ny info conseil dia ny safidy ny Andriamatoa Daniel Rakotondrasotsika izay mpanabe ao anatin'ny kolivadra anome ny heviny mahakasika izay hoe ohatrany ahoana tokoa raha ny zavatra atao mba ahomby ao anatin'izay fanabeazana izay. Rakotondrasoa Daniel ny anarako mpanabe tena ao amin'ny resaka zaza latsaky ny 9 taona zany ny tena sahanay. Fanabeazana mba azahoan'ny olona kokoa azy angamba dia apitahantsika amin'ilay hoe fampianarana. Samy hafa mihitsy zany ny fanabeazana sy ny fampianarana. Fampianarana zany dia misy hoe fahalalana ampitaina. Ohatran'ny manomboka eo amin'ny ambaratonga voalohany zao dia efa fampianarana ny atao no tena izy mandra-pahatonga any amin'ny anjerimanontolo. Ny fanabeazana indray dia ao amin'ny toetra angamba ny ilazana azy. Fanabeazana, toetra. Zany hoe misy mbola ho resantsika raha aveo angamba misy toetra efatra no beazina ao amin'ny zaza. Eo aloha ny hoe fanabeazana azy amin'ny maha izy azy sy ny fiaraha-miaina. Dia ao koa ny fanabeazana azy ara-pisainana, fomba fisaina sy fahalalana. Dia ao koa ny fanabeazana azy ara-batana sy fihetsika. Ary ny farany moa dia fanabeazana amin'ny fitenenana sy ny serasera. Ny tena mpanabe voalohany zaza dia ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny ny tena tompon'antoka voalohany amin'ny fanabeazana ny zanany. Ka amin'izao fotoan'izao zany dia ohatran'ny tsapanay hoe tena tsy ampy raha hoe ilay formation an'ny mpanabe fotsiny ny atao. Fefa misy koa zany zao ny natao hoe amin'ny teny frantsay nataony hoe école des parents. Satria tsy ho lavorary mihitsy ilay fanabeazana ny zaza raha tsy ireo ray aman-dreny ireo koa mahalala hoe ahoana marina le ataony. Satria tsorona amintsika fa ary tsy hometsiny ny ray aman-dreny. Fa zavatra hafa no tediavin'ny ray aman-dreny. Zany le mampiana-janaka any amin'ny préscolaire zany ange ka zavatra hafa no eritreretin'ny ray aman-dreny. Tiany hoe 3 taona ny zanany dia afaka baka. Dia iny koa ny ararotin'ny sekoly sasany dia ampanaovina an'io zavatra mbola tsy zakan'io le ankizy ary zavatra mety hanimba an'le ankizy mihitsy azy. Dia zay no anaovana le fanabeazana ny ray aman-dreny farafahakeliny ny 3 isan-taona, farafahakeliny ozy mba hitovizan'ny tadin-dokanga
amin'ny mpanabe any an-tsekoly sy ny ray aman-dreny. Ny afatra mba tiako atao amin'ny ray aman-dreny zany de zao hoe sarobidy be io fahazazan'ny zaza io. Fahazazan'ny zaza lazaiko zany de ny eny taona voalohany izy voateraka mandra-pahatonga ny eny taona io. Raha mbola misy foana ny azo atao dia tsy tokony ho varimbariana mihitsy amin'io eny taona voalohany zaza io ny ray aman-dreny. Tsika moa tsy ahita an'izay hoe any akibo fa ny ray aman-dreny sasany ohatra any ampitany de hatrany akibo aza de efa manomboka ny fikolokoloana an'io zaza io na ara-panabeazany zany na ara-tsaina koa aza. Zay no mahatonga hoe ny vehivavy rehefa be voka mba tsy mifoka sigara, tsy de misotro toaka sy ny karazana satria misy fetraikany any amin'ny le zazakely ao am-boaka. Iny moa zany mbola any am-boaka fa izy raha vao hoe milatsaka etỳ tany fotsiny manomboka eo fa tsy miandriandry eo de efa tena raisiny ray aman-dreny mihitsy ny andraikitra manabe n'iny zaza iny. Mety antanareo fa atao ahoana nefa angamo tsy efa manabe zay. Ny ataontsika aloha hatramin'izao zao de ny manabe azy ara-tsakafo, manabe azy ara-pahasalamana ohatrany hoe hoentina any amin'ny mpitsabo, lanjaina, atao vaksiny sy karazany. Reny zao de efa fanabeazany reny. Fa akoatran'izay dia ny fanabeazana ny maha izy azy an'le zaza de manomboka izy voalatsaka iny mihitsy dia tokony ampilomanosina mihitsy ao anatin'ny tontolo zay mampivelatra azy. Ampilomanosina mihitsy zany hoe tena ny fampivelarana azy zay fantatro tena tokony ampivelarana azy ara-tsaina, ara-batana, ara-toetra, ara-pitenenana. De tsy tokony andrakatahana ho andro fa isan'andro de tokony sahaninao ray aman-dreny zay zavatra zay. Ary ny tena tsara dia le tontolo misy azy zay ibeazany mihitsy no atsarainao. Tiako lazaina am'zany de hoe le fanabeazana zany tokony mifototra amin'ny tontolo iainan'le zaza, tontolo manodidina. Raha tianao no tiavan'le zaza an'io tontolo misy azy io de ny fanabeazana hatrany amin'ny programme ampianarana de tokony hifantoka am'izay. Zay angamba raha fitinina le momba an'le hoe fanabeazana. Expert en nutrition pédiatrique, le laboratoire France Lait fabrique des laits infantiles et des céréales pour bébés depuis plus de 60 ans. France Lait Croissance apporte 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. France Lait accompagne les étapes clés de la croissance et de l'éveil de votre enfant. France Lait, parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France.
Isaratsiky Andriamatoa Daniel Rakotondrasoa izay mpanabe anisany nametraka sy nanome lanja ny fananganana ny akany fibeazana na ny école préscolaire teto Madagasikara dia iny moa zany no fahitan'ny heviny antenaina fa dia nisy zavatra marobe azosika ray aman-dreny indray sy natao anatin'izay fanadihadiana niaraka tamin'izay. Eto kosa indray tsika dia hiditra ao anatin'ny reportage sahady. Ato anatin'ity lohahevitra manaraka ity mino zahay fa mety efa henokenotsika ihany zany hoe pédagogie Montessori zany hoe ohatrany ahoana sy ohatrany ahoana ny fandehan'izay. Ampalala bebe kokoa izay fomba fanabeazana anankiray izay tsika eto anatin'ny reportage izay efa faheno matetika izy io kanefa mbola vitsy ny mpampiasa azy moa zany raha eto Madagasikara manokana no resahana. Andao ary ho ampahafantarina anao izay pédagogie Montessori izay ato anatin'ny reportage. Raha ny fanabeazana ny zaza no resahana, hita sady voamarina fa manan-danja lehibe ny enitaona voalohan'ny zaza. Raha ny pédagogie Montessori manokana zao io enitaona voalohany io no taona tsara indrindra ametrahana ny fototra mba hahatonga ny zaza ho olom-balona rahatr'izay rehefa izy lehibe iny. Raha eto Madagasikara manokana efa mihamaro ireo toeram-pianarana indrindra ny akany fibeazana na ny école préscolaire no manaraka io pédagogie Montessori io. Fa mbola maro kosa nefa tsy mahafantatra indrindra isika ray aman-dreny. Ny pédagogie Montessori moa zany dia ny fon'ny Maria Montessori izay anisan'ny dokotera vehivavy voaloha tany Italia. Efa 100 taona lasa izy zany nanao fikarohana. Tavoaloha zany tamin'ny ankizy nanana olana izy nanao fikarohana. Dia taoriana izay nahitany hoe nanampy be ireo ankizy ireo izy ary nahay kokoa noho ny ankizy nianatra tany amin'ny conventionnel ilay ankizy nanana olana ireo. Dia izay nahatonga izy hoe nadapteny ho an'ny ankizy rehetrarehetra ilay pédagogie Montessori. Ny fikarohan'ny Maria Montessori dia nainga tamin'ny hoe ny zaza alohan'ny enitaona dia mbola ohatran'ny éponge ny cerveau-ny. Izany hoe mbola tsy manao analyse izy fa alainy daholo fotsiny izay hitany rehetrarehetra. Dia izay nahatonga anazy nandalo nanao fikarohana nanamboatra matériel ohatran'ny hoe midévelopper sens ilay ankizy rehetrarehetra zany. Dia koa ilay ankizy zany ohatran'ny hoe fidy ho azy ny zavatra tianao atao zany. Dia izay mahatonga ny ankizy ohatran'ny hoe amin'ny fianarana Montessori tsisy hoe latabatra hoe misy mpampianatra fa atorany ankizy fotsiny ilay fitaovana dia izy maka an'ilay fitaovana dia izy mamerina amin'ny laoniny amin'ilay fitaovana. Manaraka an'izay eo amin'ny resaka fanajahana amin'ny ankizy amin'ny resaka fitaovana iny koa zany atao anaty fitsipika. Eo manko mila lanjalanjana manko ny eo amin'ny resaka hoe Montessori manko tsy sady tsy bedesina ny ankizy no tsy omena valisoa rehefa mavita ary tsisy noty koa amin'ny école Montessori. No zany tsisy hoe faninanana amin'ny ankizy fa ankizy 3 taona sy hatramin'ny 1 taona no anatin'ny klasy Montessori anankiray dia ny kely mianatra amin'ny lehibe manampy ny kely. Donc misy fifanampiana foana zany eo anatin'ilay fianarana. Miavaka manokana ny efitrano sy ny fitaovana ampiasaina amin'ny pédagogie Montessori. Vao manomboka zany ankizy dia manao natao hoe vie pratique hoe fiainana andavanandro. Io zany manampy ny ankizy aleo tena amin'ny fiainana. Io zany misy ohatrany hoe mianatra manidy bokotra izy mianatra manidy tady kiraro mianatra ny ohatrany hoe ahafahany mampiditra ny akanjo irery zany. Dia ankoatran'izay koa zany ohatrany hoe mizara rano mizara sakafo manadio mamafa latabatra sy manasa tanana. Zay zany anisan'ny ampianarana ny ankizy amin'ny voalohany. Anisan'ny tena mampiavaka ny pédagogie Montessori ihany koa ny fisafidianan'ny zaza tsirairay ny taranja izay tiany ianarana. Ny fitaovana entina mampianatra kosa dia hafa mihitsy, tsy mitovy amin'ireo fitaovana fampiasa mahazatra. Asehonareo zany hoe ohatrany ahoana ny hoe matériel Montessori. Ity zao matériel resaka sensoriel antsoina hoe emboîtement cylindrique na encastrement cylindrique. Dia misy cylindre maromaro zany dia avoakan'ilay ankizy ilay izy dia afangarony dia avy eo ampidiriny ampitoviany. Montessori zany miainga amina zavatra concret foana zay mahatonga anazy hoe zavatra azo tsapahitanana foana zany dia manintsy ho azy an'ilay ankizy koa ilay fitaovana. Ohatra zao tsy an'ilay ankizy aty ilay izy dia hitany hoe malalaka dia tsy izy zany. Ary eo no ahitana koa zany hoe anomanana an'ilay ankizy hanoratra koa satria rehefa mitazona azy ilay ankizy dia tazomina ohatr'izao ilay fitaovana dia rehefa mandray stylo izy aneriana dia iny koa ny anoratany zany. Io zany tena anomanana ny ankizy zany hoe hanoratra anomanana ankizy ahafahany mahita ny hoe ohatrany ahoana ny fomba ampitoviana hoe eto zany dia tokony atsofoka ty matériel ity. Raha ho an'ny éveil enfant et tsy manjaka ilafy zao ny tanjona dia ny ampisokatra ny vavahady-tsain'ny zaza mba hahatonga azy ireo ho haleo tena sy ho tompona andraikitra.
fa zay manokana moa zany dia nandritra ny taona niara-niasa tamina sekoly anankiroa zany ray tany ivelany secret d'enfance avy any France izy io sy ny Girls Swings Montessori School ilafy dia mbola niaraka tamin'io sekoly io foana aloha zany zay nandritra ny taona dia amin'ity taona ity zay sokatra aleo tena manokana mihitsy zany zay mahatonga le hoe éveil enfant zany misokatra amin'ity taom-pianarana ity fa efa nisy taona zany nisy nefa aty Manjaka ilafy any zay no mipetraka zany dia efa misokatra zany ny inscription amin'izao fotoana. Éveil enfant dia mandray zaza roa taona sy tapany hatramin'ny 2 taona ary efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana 2024 araka ny hitantsika tao anatin'iny fanadihadiana iny dia manampy ny zaza aleo tena sy ho tompona andraikitra tokoa zany iny fomba fanabeazana anankiray iny. Eto kosa indray dia omentsika sehatra foana ho any ankizy majinika ato anatin'ny fandaharana Tiako ny zanako satria zay ihany koa ny antom-pisian'ny fandaharana ato anatin'ny parole d'enfant tsika dia fantatra hoe ohatra ny ahoana ary ny fandraisan'ny ankizany zany hoe ho filoham-pirenena zany hoe raha izy ireo no lasa filoham-pirenena dia ohatra ny ahoana sy ohatra ny ahoana ireny zava-mitranga andao ary ho resahantsika miaraka amin'izay ankizy kely avy eo amin'ny OTP ilany vato ny mahakasika an'izay parole d'enfant izay. Ny anarako dia Krishna, Kasia. Ny anarako dia Nathan. Ny anarako zany dia Niaina, Mev. Raha za zao président eto Madagasikara dia foanako ny zava-mahadomelina dia le olona 4 misy ny tariny alefako aty am-pianarana. Tiako tsisy mpangataka, amboariko ny lalana izay simba. Tiako hoe hianatra daholo ny ankizy eto Madagasikara dia tiako ihany koa ivoatra i Madagasikara. Tiako tsisy mpangalatra intsony. Trano azo dia hosoloko trano tsara tarehy dia izay lalana ratsy amboarina. Karakaran'ny olona izay marary, omena vola izay olona tokony didiana any an-dafy. Entsika marana ny fiarahana dia mankasitraka tanteraka ny franslais izay manohana ny fandaharantsika. Eo ihany koa ianareo izay nahafohy fotoana sy minitra maromaro ihany koa tato anatin'ny fandaharana. Engane mba tsy ho lasa ohatry ny rano mikoriana fotsiny ny zavatra rehetrarehetra nentina teto fa dia mba misy lesona ihany koa ahafahantsika mampiatra mahakasika n'izay fanabeazana izay indrindrindrindra ho antsika ray aman-dreny izay mbola mananjanaka kely ao anatin'izay hoe tena mila n'ilay fanabeazana izay. Antenana ihany koa fa dia afa-po ianao amin'ny iainana toy izao dia lohahevitra hafa indray no entina aminao ato anatin'ny fandaharana Tiako ny zanako manome fotoananao izay amin'ny iainana toy izao arany mankasitraka feno teknisiana rehetra na natotosan'ny fandaharana teo ihany koa hiary vola miora izay nikarakara ny taovolo sy ny tarehy. Mandra-piona indray ary tompoko. Les croissances apportent 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. Franslais vous a présenté Tiako ny zanako. Parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France. Expert en nutrition pédiatrique, le laboratoire Franslais fabrique des laits infantiles et des céréales pour bébés depuis plus de 60 ans. Les croissances apportent 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. France-lait accompagne les étapes clés de la croissance et de l'éveil de votre enfant. France-lait, parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France.